Fandarana vokarin'ny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao amin'ny valo latsakafo efa nialina. Miraba tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandaharana isika ity amin'izao faraparan'ny herinandro zao. Miraba ny italiany famoahana ny gazety Corriere de Madagascar Frank Ramasson. Miraba anao sinezy ary miraba koa zany amin'ny roapintsika amin'izao takarivo izao. Ea ny lafiny fifidianana aloha no resantsika Frank Ramasson efa nisy moa zany ny famoahany teo anivon'ny vomera manokana amin'ilay fitsarana tampony ny lisitra ireo nahazo ny famontsoran-keloka. Pany ihany izy io efa karazany fiomanana amin'ny fipetra fampitoniana amin'ny fifidianana zany ny kandida nefa hatramin'izao tsy mbola fantatra etsy andaniny zay ohatra ny onivon'ny pombany Andry Rajoelina sy ireo mpiaradia aminy mbola miandry tsy fantatra hoe roviana ny fijeriny Corriere de Madagascar. Ny resaka amnistia aloha zany de zavatra tiako eo anatin'le processus de zavatra ray lehibe lalàna hoe ny amin'ny résultat ilatsaka hoe afatarina hoe mahazo sa tsy mahazo amnistia efa tsara efa nisy an'izay didiny fitsarana tapony fitsaran'izay. Ny zavatra faharoa de ny hoe mbola tsy fantatra anisan'ny candidat raha je crois zany de mbola amin'ny amin'ny enina volana may any vao misy ny dépôt de candidature ary marina fa nisy efa nilaza hoe ilatsaka namany amin'ny valo angamba ary mbola iampy be da be zay satria no heveriny mety ho vitsy ihany satria hoe zay olona manantoko sy antoko ataontsika hoe manara-dalàna ihany mahazo mandataka candidat na plateforme politika zay manantoko anatiny zay ara-dalàna ara-panjakana ihany mahazo mandataka candidat. Kinanja moa toa novainina indray le izy hoe mahazo milatsaka koa na olo-tsotra azy ka tsy mahaka raha na satria raha ohatra izy manantoko nefa mbola tsy atao ara-dalàna ara-panjakana fa tsy mahazo miteny minariny antoko milatsaka minariny antoko de zay natoko hoe mety maro be zany le izy toko hoe zay mahasarosarotra ihany amin'le bulletin unique zay angamba mety karny mihitsy no atao amin'le bulletin unique koa fa tsy feuille à 4 izy tsika atao ny zavatra magaga de izy ao nefa ny miteny ino zany ny candidature ny TGV angamba candidature tsy hita manko zany fa mikorotana mihitsy ny aty amin'ny akolafo Rajoelina akolafo ny mpanosiny ny feuille de route ohatry ny EDRC Escopol ny UHPM TGV hoe izy ang candidat zareo ary magaga de zao ny hoe efa nilazaina tany am'izay ataontsika hoe fifanarana miafina tany Seychelles tany fa tsy afaka manolotra tsy afaka manona candidat na André Matomar Caravalmany na Matomar Andry Rajoelina fa de magaga aloha ny fihetsika nireo olona ataontsika hoe zay tokony mahizy azy am'izao fotoana zao hoe mangataka parrainage ohatra avy any amin'ny Andry Rajoelina mazava azy moa tiako lazaina fa ny général Camille Vital moa zany natao resaka be teto nandritsy ny herinandro ngamba hoe io no mety ho candidany TGV na candidat toanana André Matomar Rajoelina. Teraka ataontsika hoe frustration zany amin'izareo EDRC sy TGV satria ny candidat tadavina ny fahazoko azy de candidat tena hoe anao fanofana candidat zany zay niaraka ny tolona taminy teny amin'ny telo amby folo may ohatrany taloha ihany io ka zay indrindra manko miverimberina foana le izy taloha ihany io tamin'ny roa fitopolo nanorany Jérôme Andriamantoa Philippe Besa nisy transition de nisy fifitana tsy didiaratsiraka no nitolona tany amin'ny 72 fa izy nazo ny fahefana zany koa zany tamin'ny 91 zany hoe nitolona ny vahoaka tao amin'ny 13 mai tolona lava reny aza zay ny fa de nisy transition netiny Andriamantoa Girazana masina fa rehefa tonga kosa de tonga marina tao amin'ny toerany Andriamantoa président Jacques Albert de laza tamin'izany za tsy manana programme izy fa zay ny résolution fionnambe pirenena ihany ny ao izy kinanjo moa nahavarina fa nisy législative zay Hervelona Rasalama majoritaire teo de olona tsy nitolona tahaka ny tompoko la Francis Carafona zay tsy ataontsika hoe tsy atao anatiny zay tolona niaraka amin'le niditra tao amin'ny fionnambe pirenena tamin'ny 13 mai no lasa premier ministre inona ny faran'ny Andriamantoa président Jacques Albert de io nahazo an'le ataontsika hoe motion d'empêchement izy ary tadirina vao angamba vao tonga asaina daholo hoe ahoana moa mahatonga an'izany ka zay indrindra manko ary io zany tonga koa tamin'ny andron'ny tamin'ny andron'ny Marc Ravalmany de hoe ny olona zany nanomana azy
hatramin'ny be ny tanàna, nanao ny timo, nanao ny tolona taony amin'ny reny fifidiana, nanao ny rehetrarehetra, fa ny olona tonga après ny 22 décembre indray no lasa prime ministre tamin'izany, tompoko la Jacques Chirac zany. De miaramila indray no lasa prime ministre taorianan'iny. Zany hoe tsy le olona hitan'le militant zay mandisy fanantenana ny rehetrarehetra mantsy hoe no heveriny hoe tia ny olona fitaraza teo aminay fa olona vahiny daholo tao anatin'le tolona. De zay no zavatra mitranga amin'izao fotoana, zay no zavatra tamin'ny fotoana zany tsy magaga raha mifara mivadibadian'olona maromaro de lasa misy alliance contre nature de mandeha ny fihetsiketsehana vo satria tsy micadré, tsy mifanentana amin'le tadavin'le vahoakan'ny tolona le zavatra ny tadavina. Ankehitriny zany zao de mbola ohatr'izay zao ny fandehany tamin'ny 2009 zany de hoe niaraka ihany Andriamatoa Anjardiola sy Monjarimindefo de nisy prime ministre taoriana zay tsy tao anatin'le tolona niarahana hatramin'ny voalohany le noyau dur. Zao nefa n'le olo zany zao atosika mafy tahaka an'le olona koa zany hoe isan'ny candidat hoe mety ho atolotra avanitsiny koa Andriamatoa Maharanty de zay tsy teny mitérésumé tahaka ny koa zany misasany angamba de hoe ahoana moa zany zay magaga an'ireo vampoman TGV ny DRC na zao hoe ahoana moa zany reto olona reto mitohanan'ny flou tadavy mitohanan'ny flou na de tsy mahazo manao an'izay izy tsy mifanentana amin'le fanovana tadavy ny vahoaka satria ny vahoaka mitady fanovana ary io zany nao va matsiaro tena hoe eo anatin'ny ataontsika hoe fanodikodiana manipulation zay misy io raha mahita no hatramin'ny roa fidipolo ka hatramin'izao de ny olona mitovy ihany no milalao les pôles politique ary tsy mahagaga raha 10 taona tsika tsy miova ataontsika hoe fotom-pisainan'le mpanao politika satria ny pratique de base teo aloha ihany no ampiasaina de mihinga misy fivoarana kely fa zo tena fivoarana amin'ny ratsy raha mahita anao zany zao no fandehan'ny fitatanana kabaraka ny corruption tsy resahana ny insécurité eo ihany ny momba ny fahasalamana momba ny ataontsika fanabeazana de tsy mandeha am'izay laon'ny tsona nefa n'le pratique politique de mbola mitovy ady seza ady politique tsy misy zany programme mazava tsony tsy misy projet de société zay ahafantarany hoe avoa izy ty malagasy ty afaka 10 taona 20 taona 30 taona zay vision zay nefa nandrasan'ny malagasy satria raha mbola reo ihany ataontsika mipasoka ny dôme milalo baolina de hitanao tsara fa tsy ahitan'izany anao fa mbola hoe amin'ny 2018 avereno zay ngara valomana ngara duel de zay fomba fanaovana propagande amin'izao fotoana zao ka ilaina zany ny candidat tena ataontsika hoe matsiaro tena miasa ho an'ity tanjazanyity tena ataontsika hoe mahita fa hoe tokony arovany Madagasikara eo anoloana zay ataontsika hoe ny menace avy any ivelany zay tahaka ny arenantsika nefa manana ataontsika hoe sarabakolo eto ireo sarabakolo koa nefany efatra amin'izay nefa ny lalo politika teto ka zay indrindra mantsy Franck Ramarson hoe mety ihany koa le herivahiny fa sao de hoe ny traikefa na ny fahaiza manao an'izy ireo na koa le fijerenan'le fifandanjana rahaparitra sy arapoko koa no mahatonga an'izay hoe miodikodina amin'ireo olon'ireo ihany le fanagazana ny raharam-pirenena amin'ny resaka araparitra arapoko nge ianao tao tiako lazaina amin'izay de hoe ny mpananjatany ny kolonge ny nametraka an'izay teto ary ny tena izy teo leo hoe ary zay ny tsy ekeko amin'le mpanao politika hoe mitsika de malagasy tao mitsika tsy misy zany hoe ary rehefa miresaka ianao hoe rehefa tena lazaina manko de hoe merina sy ny tany iny zany koatr'ohatr'izay foana ny fisotra ny raha teto ny tena maro de misy ny plateau sy ny côté ny plateau zany tonga hatrany amin'ny tsy mety hatrany atsimo hatrany amin'ny bara zany hoe tsy merina aloha anefany de lazaina ataontsika hoe mifaritana hoe merina sy ny côté merina etiny iray nefany ny côté misy 7 foko de hitanao tsara zany fa ny mpananjatany ny colon namaritra an'izay teto hoe raha misy président avy an'iny zany de tsy maintsy merina prime ministre njaratsika ny tena nanao zay tamin'ny andron'ny Filibert tsy nisy an'izany ny filoha avy an'iny zany vice président avy an'iny zany ny ministre affaires étrangères avy an'iny zany ministre ny
intizy ministry ny intérieur vaniny président Sénat vaniny président Sénat vavonga amin'ny aveto tamin'ny voalohany Topikolara Johnson président ny assemblée avaniny zany tsy mananisy malagasy ny tena hoe tsy polatsirana ny teny hoe firaisam-pirenena no izy fa tateorina de nivolen'ny mpanao politique izy tsy amin'izay paipaiky zay io de hoe ao anaty feuille de route ianao mahita an'izay ny hoe raha ohatra ny flou avy any aveto voatany de tsy mainty premier ministre avaniny zany zany aberration zany satria malagasy ray tsika malagasy reny raha tsy fantatry hoe manina ny ekely le mpanao politique manina zany no nalaovana ankehitriny fa ny olona tadavy no iaho de ny olona flou ny olona manana équipe hoe hitondra amoka ty Madagasikara ty ao anatin'izao fahantrano zao ao anatin'ny fotoana vitsivitsy ary mahana vision atsany amin'ny totsika hoe telopolo dimapolo taona hoe zao ny fahitako nyty tango ty am'izao tsy ohatra ngiaratsika hoe paradisa socialiste nefa n'izay no ampiasain'izay hoe izy président de zao de manjary le vahoaka no toko frustré am'izay zavatra zay natonga ny teneniko anao hoe teo hoe na tamin'ny andron'ny Jacques Albert na tamin'ny amin'ny andron'ny Ravalma na am'izao fotoana zao de betsaka ny olona diso fanantenana amin'ny fanaovana politika satria tsy mifanaraka amin'ny toetsainy zao zay ary zay ny ilainao am'le hoe ilaina le hoe fanapaream-pahefana tena izy mba azon'ny faritra miainga ao anatin'izay hoe fampansono zay fa ny lalam-pandonantsika roa farany teo nametraka an'izay fitsinjaram-pahefana zay Franck Ramasson le fitsinjaram-pahefana nge tsy natsaitsika ny province autonome andresahana satria mahalala zay tsara satria tale général ny gouverneur n'Antananarivo vao napetraka ny province autonome mara tamin'ny 2000 hoe appliqué eo izy any tsy nety tsy ny premier ministre tamin'izany fotoana zany tatela Antananarivo tsy ny vice premier ministre ny momba ny fanaram-pahefana zay ministre affaires étrangères zao hoe aza omena an'ireo aloha ny fahefana fa vitatsika fa nohon'izay velona le crise nisy an'le fisavovovona tao alohan'ny 2002 zay vao samy niazakazaka daholo hoe ameo azy daholo le fahefana de aloha izy ny ataontsika hoe anome vahaolana mba ivirena anjaratsiraka tamin'izany zany hoe neny njara valomany koa zay mbola tsy tapitra koa ny constitution troisième république de nanenzy PDS izy chef de province tsy nekentsony ny gouverneur elo ny ravany ny conseil provincial de avy eo nanoko constitution de chef de région tsy chef de région elo fa mbola centralisme ihany de nataony tamin'izany zay natoko anao hoe resaka daholo zany fa zao kosa raha misy kosa candidat hoe tena milaza ny vahoaka tena anao an'izay izy ary zay nge nilaina an'le hoe mahana programme hoe raha lany miaraka amin'ny programme izy de tsy maintsy manatanteraka an'iny satria zay no naniny vahoaka azy fa tsy hoe izy hoe tsara bika izy mahay mandihy any amin'ny tsamanitra izy mandihy any amin'ny totsika hoe inauguration hoe hôpital tsara manara-penitra izy mandihy naiza naiza tsy zany ny ilainy vahoaka fa hoe inona avy-pitantanana ilainy mba hoe mba ho sambatra izy mba hiaino anaty fahasambarana tsy honaino fahantrana tsomo zay ny zavatra lehibe zay irisiny izy fa tsy mbola ao anatin'ity lalam-pandrenan'ny repoblika fa efatry ity zany le tety zany azo amboarina anke zany hoe azo ataonga zany hoe zany ny teny hoe fanapahatany ary zavatra anakaiky de so le io manko zay ipetraka ny olana rehefa tena anao aka le décret le juge de convocation des électeurs vu la constitution inona le constitution satria tika anaty feuille de route tsy iny vileko ty vu la feuille de route io zany mbola zavatra hay faharoa raha miteny zay mipahay lalàna am'izay hoe le constitution faefatra an'io izy io zany no misy olana koa zany am'izay satria raha tsy appliqueny zay de tsy misy antony zany no filohan'ny conseil supérieur électoral le filohan'ny SCC am'izao fotoana zao satria maty ele juridiquement zay zavatra zay raha ohatra tsy appliquenao ka zay dilemme zay zao tokony mijereo ny juriste am'izao fotoana zao hoe jereo aloha sy mety misy vida ihany raha tsy appliquena le constitution républicain faefatra rehefa tapitra ny ataontsika sy feuille de route tokony ho tapitra après une élection présidentielle ary zay ngamba nidikany hoe aperao le présidentielle sy le législative zay mantsy paipaiky tsy de hitan'ny mpanao politika loatra zay hoe mba azona an'le miala am'izay vide juridique zay tsy fandriam-pahalemana Franck Ramasson am'izao fotoana zao le tsy fandriam-pahalemana nge de mazava ho azy fa tsy ampy fitaovana tsy ampy totsika hoe stratégie koa ve le
ataontsika hoe ny mpitandro filamina sa koa hoe ny le kolokolo ve izay tena hita satria misotro mbola hita le fanafina any hoe manafika ny tranon'olona de fanafina miaraka fitaovam-piviana maro efaika ary zay ny tena mampalelo zay satria le zazo vonanety io any akaikiny any dia le tranon'olona ampovoana tanàna fa de mahakaka fa fantatry ny olona fa ao misy an'le vola de ao izy tonga amin'ny teny marina tonga tsy samivoaka ny olona na mandefa kirika satria mahatambaso mahery hoe nalazainao aza hoe ampiny fokon'olona nge nandrao tsy mandraso fokon'olona tsy mahana fitaovana dina hoe azo miady amin'le olo mpangalatra ary zay ny zavatra hita ary nefany tsy ampy koa ngambo le fikitifan'le mpitandro filamina matoa zany rogany zavatra io ary koa ve misy mitsokombakomba koa ve amin'izao mpitandro filamina sy ro ataontsika hoe mpangala satria misy coïncidence maromaro ny efa tsapa hitan'ny olona amin'izao zay zavatra isoranao teto amin'ny fandaranao isika Frank Ramason ary misaotranao sinezy misaotra koa zany amin'ireo mpiaintsika mandrapitafa ao amin'ny fotoanantsika manaraka indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao amin'ny valo latsakafo efa ny alina